Anapaka ao amponareo lalandava ry havako ny fahasoavan'i Jesoa Kristy tompontsika. Amen. Tsenao amin'ny fanetretena ny fiavian'ny tompo. Tsenao amin'ny fanetretena ny fiavian'ny tompo. Tatsika ao amin'ny Luka 2 ny andininy 9 hatramin'ny andininy 12 nofinaina voalahatra ho antsika amin'ity andro anio ity. Vakitsika amin'ny anaran'i Jesoa manao hoe: ary nisy mpiandry-ondry tamin'izany tany izany, nitoetra tany an-tsaha, nitandrina ny ondriny tamin'ny alina. Ary nisy anjelon'ny tompo nitsangana teo anilany, ary ny voninahitry ny tompo nanela-tselatra manodidina azy, ka raiky tahotra indrindra izy. Ary hoy ny anjely taminy: aza matahotra, fa indro milaza teny soa mahafaly aminareo aho, dia fifaliana lehibe izay ho an'ny olona rehetra. Fa mpamonjy no teraka ho anareo anio ao an-tanànan'i Davida dia Kristy tompo. Ary zao no famantarana ho anareo: ianareo ahita zazakely voadidina lamban-jaza sady mandry ao am-pihinanam-bilona. Ray Masino, manamasinana anay amin'ny fahamarinana, ny teninao no fahamarinana. Amen. Tsenao amin'ny fanetretena ny fiavian'ny tompo. Ny fiavian'ny tompo ambara eto dia ny fahatongavan'ilay vaovao mahafaly, arak'izay voalaza eo amin'ny 10 sy 11, fa fifaliana lehibe ho an'ny olona rehetra. Amin'ny fahatongavan'ilay vaovao mahafaly dia ny famonjena izay teraka ao an-tanànan'i Davida dia Kristy tompo. Ny zavatra misarika ny saina ry havako malala amin'ity fahatongavany teny soa mahafaly, na ny vaovao mahafaly, na ny famonjena ity, dia ny safidy ny tompo mba ny mpiandry-ondry no hitsena azy. Ny mpiandry-ondry no nanambarana voalohany ity fahatongavana mesianika ity. Ny mpiandry-ondry no safidiana hitsena voalohany ny fahatongavany vaovao mahafaly. Tsy mba tany amin'ny lapabe, na ny lapam-panjakana, na ny lapasoa sy mendrika ho tsenain'ny olona ambony rehetra, fa no safidiana ny mpiandry-ondry. Mpiandry-ondry izay mitandrina ny ondriny amin'ny alina, ny mpiandry-ondry izay marika na sary ny fanetretena goavana. Ao anatin'ny mpiandry-ondry no ahitana ny fanetretena izay tsy maintsy miasa amin'ny alina, izay tsy maintsy anana fanoloran-tena velona, izay tsy maintsy ihany koa hitantsika eto aneo ny fanandratana ilay lehiben'ny mpiandry-ondry dia Kristy. Zavatra lehibe izay asongadin'ny fanetretena ny mpiandry-ondry eto ry havako dia ny hoe tsy maintsy izay manana fanetretena no iankohoka eo amin'ny tompony fanetretena. Raha tadiditsika tokoa mantsy ry havako dia ity mpamonjy lay vaovao mahafaly ambara eto antsoina hoe Jesoa Kristy ity no efa nampianatra betsaka momba ny fanetretena ihany koa. Mampianatra ny mpianany sy ny mpanaradia azy mba hanetri-tena, ary dia indro mendrika ho tsenaina amin'ny fanetretena. Raha miresaka isika ry havako malala hoe ny fiavian'ny tompo, dia mazava arak'izany fa amin'ny fanetretena no hitsenana ny fiavian'ny tompo. Amin'ny fanetretena
eny amin'ny fandeferana no itsenana ny Kristy no andraisan'ny tsiraray any Kristy. Tsisy afaka mirehare na mizaozao eo anatrehan'ilay tompony fanetretena isika rehetra, fa izay manandra-tena mantsy no ahetry, fa manetry tena kosa no asandratra. Tsy misy isika ety ambony tany afaka hihoatra an'ilay Mesia nampanantenaina, ilay mpamonjy manala tahotra, ilay mpamonjy vaovao mafaly, ilay mpamonjy izay teraka ho an'ny olombelona rehetra ambara eto. Ho avy ary ny Krismasy, ho avy ny fankalazantsika ny fahaterahan'ny mpamonjy, ny ilain'ny tompo ry havako malala dia ho Krismasy ny fanetretena, vanim-potoana ahafahany ambany lanitra rehetra maneho ny fanandratana ny Mesia, fa ampietry izay rehetra mety fizaozaona sy fireharehana maha olombelona rehetra. Aoka tsy ny haitraitra sy ny rentirenty ny endrika ivelany no hamaritra ny fankalazana ny fahatongavan'ny mpamonjy, fa ny fotsika izay mifono fanoloran-tena velona, vonina handray, ny fotsika izay tahaka ny an'ireto mpiandrondry reto, fo tsotra, fo madio, fo tsy mety tsara velatsia, fo vonina ifandray, eny vonina handray ny Mesia. Ary tsy ny amin'ny fankalazana Krismasy ihany, fa hatramin'ny fiavian'ny tompo, raha miresakintsika ny andro farany sy ny fiavian'ny fanjakan'Andriamanitra, dia tsy maintsy amin'ny fanetretena no andraisantsika izany. Tsisy afaka mirehare eo anatrehan'ny fanjakan'Andriamanitra isika. Tsy maintsy mihetry fa Kristy aza no efa nihetry talohantsika. Izy na dia nanana ny endrik'Andriamanitra ary dia tsy nataony zavatra nofikirina mafy ny fidiviana amin'Andriamanitra, fa nofohanany ny tenany tamin'ny nitoviny tamin'ny olombelona. Naka ny endriky ny mpanompo, eny, nanaiky hatramin'ny hovonoana teo amin'ny hazo fijaliana ary. Dia izany nanandratan'Andriamanitra azy ho ambony Andriamanitra rehetra, ka ho amin'ny anarany no iondrehan'ny tany rehetra, amin'ny anarany no hanomezany izao rehetra izao voninahitra azy. Aoka isika ry havako anaiky hihetry eo ambany tana maherin'Andriamanitra, mba ho asandratr'Andriamanitra ho any amin'ny fanjakan'ny zanany malalany. Dia n'Andriamanitra irerian'ny voninahitra. Amen. Hivavaka isika. Tompo, misaotra anao zahay fa afaka nandre zany teny fiainana izany, teny izay anehoanao Andriamanitra ny hery sy ny voninahitra ao, ny fahefanao, kanefa ihany koa ahitanay taratra fa Andriamanitra be voninahitra ianao, fa be fanatretena ihany koa. Amin'ity andro anio ity izay Tompo mivavaka manokana ho an'ireo tokantrano kristianina rehetra, indrindra tokantrano manana olana, tokantrano misy disadisa, misy olana eo anivon'ny mpivady, ny mpianaka, ny mpiray-tam-po. Ianao Jesoa mijery sy malala ny fototry ireny rehetra ireny. Angatahanay ianao mba hiditra ny tsehatra, mba hamerina amin'ny laona sy hamerina indray ny fitiavana voalohany ao anatin'ny ankonana tsiraray, mba ho ankonana taratry ny fahalalana Kristy, taratry ny fitiavan'i Kristy raha teo. Dia matoky izay Tompo, fa mihaino vavaka ianao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tomponay. Amen.